apalagi sisi pakai waktu yang kuat cara-cara menjadi apa latihan fanunannya yang itu dia mana cara-cara tadi itu di dalam dengan sini seperti masih sama sama-sama terjadi saya sebenarnya saya pun hanya di pada sana di lingkungan lagi pada sana untuk sedikit. Andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Izao no article fahavalo, andiny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary faranana ao amin'ny tsimity voalohany, toko faharoa, andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Nahoana izay mifantona izy nefa tsy hitanao. Ary nahoana izay no mampahory tenanay nefa tsy ahoanao. Izy fa miandry fifatirana leo azy. Mbola tinarany ihany no atao. Marina siena ary tsy fahafatesana no manan-dalina amin'ny Jesosy Kristy tovotsika. Asika hoe ampifaty eo ambany fahalemony filoha dia hoatokantsika ho amin'ny fanaovana asiany tombony fotoany izay masamy ezaka isika anatanteraka ny rakitra izay voango. Ny atoko mpihira no manatanteraka ny reny manao mangamanga reny moa zany miaraka amin'ny ankonany efa fantatsika fa ny komity reny any amin'ny famaranantsika rehetra hanamarika ny fanomezana izay nomanitsika afaka riavana ka dia manasa ny filoha mpanampy ny manitra ary isaorana tsika rehetra ny amin'ny fampampiarahana ny tankarena. Usahakan nasi itu termana lewat di fase mana afam di komik. Uang nifat tanteran radio timrasu taingan di mana? Apakah kita jika dapat apa?
mpanomboky Isaia 4:20 andiny 4. Ilay aman-dreny avy any amin'ny Filibe nitoniany département de fiangonana. Ianareo amin'ny synode partany zay tena androany fa rehetra hoe tena mampompony synode partany tena makasitraka raha ny raha ihany koa anareo vahiny rehetra nasaina. Sitrakareo dia ampatsiakely ny tantaran'ny radio fahazavana ny 7 sy 2 arivo no nitsangana teto Toamasina ny radio fahazavana ary eto tena mbola mahita mahatsiaro ny didierako eto Arsosy zao nareo sy namana tamin'izany fotoana zany miakanidina nanetsaka an'izany radio zany ny taona 7 sy 2 arivo ka hatramin'ny 10 sy 2 arivo dia anisan'ny radio tena be mpanaraka indrindra eno hatrany Bikaville hatrany Fiangonana ny radio fahazavana fa ny 1 sy 2 arivo dia nakaton'ny fanjakana ny radio no ny antony maro samihafa ary tsy nisokatra zany raha tsy nifita 1 sy 2 arivo ilay dia niverina nisokatra izay mahelotsika ny radio fahazavana teto amin'ny synode partany filazantsara. Ny radio fahazavana dia radio tokany antsika eny zay fitaovana lehibe entina mampireny filazantsara satria fizarana famonjena ho an'ny hafa izay sedrabolana noho ny antony maro samihafa indrindra ny tsy fahatomobana tao amin'ny fitaovana fampitana, ny fahateranao fifandraisam-peo sy ny fitehirizana ary ny tsy fahampian'ny hevitra ny atao hoe tsy fahampian'ny fiainitra ao amin'ny trano fiasana. Dia tsaroantsika tsara ary hatramin'izao tsika dia mbola manano zany fa hatreo amin'ny 500 metatra miala ny stationtsika eny manao azahoantsika ny feon'ny radio fahazavana ankoatra ny radio voantsika ny feo. Manapaka ny hevitra rasy ny komity lehiben'ny synode partany fa ankalazaina amin'ny synode partany ny fahatelo fotoana ny radio fahazavana. Onduleur 2000 VA, ny installation électrique rehetra izay natao amin'ny toeram-piasana, ny matériel de production, protection, parafoudre,
hoe ansika misy atao hoe piasa antsisapo ya maromaro izy sasanao hitako teo zao misy azinao sy mazanarena natokotena hiala kely ambareo amboary am'izao fotoa izao zareo satria nahoana tena mafy dia mafy tokoa na tena besaka niny hakomitiny fakazana aminay raha teo fahasazana mitsiparetra kely dia kely fa misy manolotra no manino azy ary zany teny fa tsy ampy ny teny an'olona fisaomanareo a am'izay resaka atonareo a hoan'ny radio miaraka ao atsika da amin'ny fisaomanolo iny dia hoe Mantaray sy Jesua Kristia tompontsika andeha hivavakintsika misotranao zay ry Jesua Kristy tomponay io noho ny fitiavanao sy ny famolamponao ary no miasa ny tanterahanao a teo amin'ny komity teo amin'ny synodam-paritany tsapanay tokoa fa raha tsy hainao Jehova no mamonotra any dia miasa foana ny mpanao azy ary raha tsy hainao no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina ary fikasana ihany no amin'ny olombelona fa ny fahalavorarian'ny didy anao irery ihany tompo mankasitraka anao zahay no zao zava-mahagaga hitan'ny masona izao zao toerana zay ho idirana izao dia tena Andriamanitry ny fanavaozana tokoa ianao ary mijery sy mitsinjo izay anapariana ny filazantsaranao hatrany ambanivolo rehetra any hatrany amin'isa tokantrano any azany tompo no akasitrahanay ianao ka raha hiditra amin'ity trano ity zahay anomboka ampiasa ny fitaovana ihany koa dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany izany rehetra izany ny fitokanana ity trano ity dia atao amin'ny anaranao Andriamanitra Ray Zanaka Fanamasina ary dia ho voninahitra ho irery ihany izao zava-bita rehetra izao dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany babaka izany amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray Zanaka Fanamasina amin'ny anaran'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay tarihany Andriamatovo filoha no itokanantsika izao tsakabato fankalazana an'Andriamanitra izao no ny 5 taona ny radio fahazavana eto amin'ny synodam-paritany Tomasina vavahadiny filazany tsara ho an'Andriamanitra ireny no voninahitra amen. Fahazavana n'Andriamanitra ireny no voninahitra dia akavintsika tany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zava-paritany Tomasina vavahadiny filazany tsara faraka amin'ny telopolo voninahitran'Andriamanitra fankalazana ny 2020 taona radio fahazavana taona 7 sy 1000 taona 2020 taona 2020 izaho ny fiantsonao fahazatao maleky Isaia 7:20 andininy voalohany tapany A ny foloana Efijekelma Docteur Ina Kondemasoa mipitandrina ny président synodale faraka amin'ny telopolo Nelson Emile Johnson William napitandrina ny foloan'ny komity Rasamaka Mahefala any Tarenadio Andrenevo Mamitsakalaina napitandrina Tomasina 20 Martsa taona 2020 dia misy ny logoan'ny Efijekelma sy ny logoan'ny fankalazana ny fandivota radio fahazavana izany takela-bato izany. Lesy masaka ny asanao. Andriamanitra maneho voninahitra atehiteny amin'ny olona rehetra ka manasara ny fitaovana ny tenenana sy te haneno
filazana tsara ny ambanivohitra rehetra naterana eto. Metraka feno mpiran-tananao ny fahaizan'ny fiangonana mampiasa fitaovana zany mba aminao raha tsy voatory ny filazantsara. Dia menananao Jesosy Kristy tompony anay. Tsotra ihany koa manamafy an'izany dia misokafana. Isaky ny mahita zavatsika zany dia mba misy mpitandrina. Émetteur dia onduleur ny boîte dia ireto zany dia fitaovana micro, tongotrina micro. Eto ilay micro multidirectionnel dia ity zany ilay compresseur. Dia ato misy zareo fahaizana ihany koa mbola mandeha tsara ankoatran'ny fitaovana izay fampianatra. Eto le tary, eto le tary azo zay rehetra eo aminy izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy. Ary afaka mampiasa olona ianao ho fandavirariana izany sitrapony mba hanavao zao toerany zao. Ary hanatanteraka koa ny fampitaovana rehetra mba hafamy zao radio fahazavany zao ho tonga fiarovanao zany eo ampanataterahana ny asa rehetra. Ary ta io koa ireo teknisiana maro samihafa eo amin'ny fanolokolona, eo amin'ny fikolokoloana ny fitaovana, satria ny tsy manaja sy manolokolo dia mitovy amin'ny tsy manana ihany. Ary zany no angatahanay aminao ny amin'ny reto fitaovana ireto. Ary tena ho fitaovana tokoa ho ampiasaina ampita ny teninao, ny famonjenao Jesosy Kristy ho amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana mentinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Dia ny autorité rehetra no tamin'ny ray aman-dreny fahazavana ny dingana izay nolovana eo ihany koa ina ny fanampy amin'ny zao 5 taona ny radio fahazavana zay. Ya fa sokana ny tompo amin'ny zavatra rehetra, sokana ny tanany tena nitsotra nanampy satria raha tao anatin'ny hoe somary faharirahana kely ny radio noho ny fotoana ny zavatra misy rehetra dia natsangany ny komity nazangona ihany koa sady mba hoe nanao tsangam-bato anatsarana ny radio fahazavana. Vita soamatsara zany rehefa niaina tao anatin'ny herintaona no napetraka sinodabartany nitanterahana azy dia fanomboka tamin'ny 20 marsa tamin'ny herintaona ary dia androany ny famarana izay avy nataontsika tao amin'ny FTKM Tranovato. Ny zavatra natao teto koa zany dia hoe lezahana ny fanatsarana ny fitaovana rehetra, ny fampitana, ny fandraisam-peo, ny fitehirizana ny feo ihany koa ary indrindra ny fandraisana ihany koa ny atao hoe enregistrement amin'ireo rehetra izay ampitaina ao anatin'ilay onjam-peo mba ho lavitra kokoa, mba ho tonga kokoa araky ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana atao amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny teny hatrany Samaria. Zay no natao teto ny fitaovana, ny trano izay ezahana mba homendrika ny voninahitran'Andriamanitra satria tena tenin'Andriamanitra no mpiakatsy. Zay hoe pilipitra faharoa azahoana sy ahafantarany rehetra ny vaovao tsara dia ny feon'ny filazantsara. Radio fahazavana sy ny fiainam-pirenena ho avy ny fifidianana mbola ilay radio fahazavana en'ny olona hatramin'izay ve hoeny manomboka izao sa misy ovana? Eny topoko makasitraka amin'ny fanontaniana. Raha tena marina moa misy foana tokoa ny radio fahazavana zany
hoe nandray anjara teo amin'ny lafiny politika mivantana reny azo lazana azy fa nanomboka tamin'ny taona 2011 dia nanapa-kevitra ny tonga lehibe zany a sy ny bureau fa ory amin'ny toeram-pilazantsara tanteraka ny fahazavana tsy midika zany fa tsy hanana vaovao zahay alefa lafin-drehetra na ara-politika na ara-piarahamonina na ara-sosialy mandefa vaovao tokoa zahay fa ezaka tokoa zahay araka zany a ny hifototra indrindra amin'ny fampirizana ny filazantsara ka raha sanatrika misy ny vaovao a na misy ny atao hoe filazana zay mamofopofona tsy fanenovana na mana fotoana dia avy hatrany moa dia mandefa nanapa-kevitra radio fa tsy mandefa an'izany intsony zany a manomboka izao sakalalaina mpitandrina talina radio fahazavana andriamatoa Rasamamaky Mahifalaha filohan'ny komite ny fanefitoa radio fahazavana afatsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny fahazavana eto Toamasina amin'izao fotoana izao dia fifaliana ho anay mpiara-miasa rehetra mampiseho an'izao zava-baovao hoentin'ny fahazavana fanovalo-polo teboka enina indray dia manasantsika rehetra hanaraka izany onjam-peo izany mahita an'ireo fitaovana marobe etsy dia tena ohatrany finaritra mahita zany ary dia afaly koa mahita anareo vahiny voatonga reo ny onjam-peo ny fahazavana ino tokony azo ambara tamin'izay hoe talefiro ny fandimby ahorany ny angala teto tamin'ny mpiandohany ny fitotranareo nanaiky andray zao feo izao tamin'ny taona fito sy roa arivo no nisokatra teto tadidiko tsara avaka cyclone no nananganana azy teto tamin'izany fotoana zany dia tena nisy cyclone tena cyclone fa nisy koa ny cyclone arakevitra zany dia nahazo ndaty eo kanefa isaoran'Andriamanitra fa mbola mijoro ary tena mirevy mihitsy ny amin'izao hoe tahaka an'izao izy 2010 taona dia zava-dehibe zany zavatra rehetrarehetra zany teo ny zavatra manahirana kanefa dia izao ny fitaovana izay isany eto zany amin'izao dia misy manantena fa tena ho fahazavana ny fahatany atsinanana tokoa ity radio fahazavana ity eo am-pelantanany ny fiangonana misy tale efatra zany zay izao no efa nifandimby teto amin'izao fotoana izao izy daholo ny tenako zany dia pasteur Yavitra dia ny pasteur président synodaly dia avy eo zany pasteur Lalaina zany amin'izao fotoana izao ny anarako Ravangy Arson Volandadia Sua
Gracias.